Pejy vaovao afatanteraka kosa niditra tamin'ny andro faharoa ny fitokonan'ny mpikirakidrara tamin'ity androany ity tsy nisy ny marimaritra iraisana tamin'ny fiaonan'ny solotenan'izy ireo teo amin'ny tompony andraikitry ny ministeran'ny fitsarana omaly Ravakarandriamanala sy Mamira Samuel ary no mitondra ny sary ho antsika. Tsy nisy ny marimaritra iraisana na dia efa nisy aza amin'ny fiaonana teo amin'ny tompony andraikitry ny ministeran'ny fitsarana sy ireo mpirakidrara mivondrona eo anivon'ny syndicat ny mpirakidrara eto Madagasikara na ny SGM omaly. Antony nahatonga azy ireo hanohy fitokonana izany tahaka ny andro voalohan'ny fitokonana nikatso ihany koa ny fampandehanan-draharaha teo anivon'ny fitsarana anosy tamin'ity andro faharoa ny fitokonana ity. Ny zavatra tena hitan'olona dia ny audience dia ny déferment avy any amin'ny polisy sy zandara. Zay zany zavatra hitan'ny vahoaka zao hoe mijanona. Hoe tsisy ny audience satria audience zany atrehin'ny greffier mandray antsoratra greffier no sady manao sonia. Igny tsisy déferment moa mazava ho azy tsisy satria mi-assister enquête amin'ny déferment io zany ny greffier na au niveau ny parquet io na au niveau ny instruction tsy maintsy greffier zany no mi-assister io sady mifrapy izy no manao sonia. Raha misy fampidirana amponja greffier ihany koa manao sonia ny copie-n'igny mandat de dépôt satria 3 exemplaires le anankiray fahatelo zany greffier ihany koa zany misonia an'igny. Raha tsisy sonian'ny greffier tsy tokony ho fonjaina zany le olona. Tsy eken'izy ireo ny fampidirana antsokosoko ny mpirakidrara izay tsy nanaraka akory ny antanatohatra samihafa voafaritra ny sa tamin'ny feny asa ny mpirakidrara. Ny régime particulier ne milaza fa tsisy olona afaka manao asan'ny greffier raha tsy mandalo concours sady rehefa afaka concours miofanao amin'ny sekoly pirenena mpanofana mpitsara sy ny mpirakidrara ny fitsarana vita zay manao fianianana vao mandray asa. Fa ny zava-misy amin'izao misy olona zany mavita contractuel tonga dia ampidirindreo agnatin'ny corps. Tsy vitany agnatin'ny corps fa agnatin'ny corps na greffier en chef lasa supérieur anay mihitsy zany regny olo regny. Zay nefa ato mangataka promotion interne ho an'izay fa ato asivolona corps io satria greffier en chef zany efa en voie de disparition amin'izao dia alefaso arakaraka ny diplôme ananan'le olona satria zay voalazany lalàna hoe greffier en chef dia greffier en chef concepteur équivalent maîtrise, greffier en chef réalisateur équivalent licence, greffier en chef des services judiciaires équivalent bac plus 2, greffier des services judiciaires équivalent bac. Greffier en chef nefa tamin'ny 2000 farany nisy concours. Tsisy zavatra manafona anazy fa foana tsotro zao tsisy ninonino. Dia mba mangataka zany zay hoe feno olona io corps io satria greffier en chef concepteur zao olona anankiray ihany rehefa retraité. Efa nisy moa ny fitorina fangatahana fanafoanana ny fitim-panjakana nandraisana ireo mpirakidrara noraisina tamin'ny fomba tsy manara-dalàna izay napetraky ny syndicat teny amin'ny filankevim-panjakana tamin'ny roa marsa teo saingy tsy nahazo navalina zany hatramin'izao. Isan'ny antony fitakiana ihany koa ny fangatahana ny fampiakarana ny tambokaraman'izy ireo. Tamin'ny vanim-potoana antetezamita efa nisy ny fanomezana fampiakarana ny tambokaraman'izy ireo saingy tsy ampy zany ka nampanantenainy fitondram-panjakana tamin'ny fotoan'androny fa amin'ny fotoana hipetrahany fitantanana manaraka lalam-panorenana dia isan'ny fampiakarana izany tambokarama izany. Ankoatrany eto Anosy dia nanaraka ny fitokonana ny 700 ireo mpirakidrara avy any amin'ny faritra.